Izany hoe natao androany tokoa ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa ny fédération chambre de commerce d'industrie de Madagascar sy ny Orange Madagascar. Zavatra tena hoe zavatra telo angamba ny tena tombony azo ny fédération ao anatiny. Izany hoe dia ny fanomezana tarify tena hoe exception ho an'ny chambre de commerce sy ny fédération, ary ihany koa ny fandraisana rehetra interne ao anatin'ny chambre de commerce sy ny fédération ihany koa tena azo tarifa izay tena hoe manokana mihitsy amin'ny vidiny mora dia mora. Ary indrindra moa zany ny membre rehetra ao anatin'ny fédération chambre de commerce dia mahazo tombony ihany koa amin'izay tarifa préférentiel izay. Izay zany anisany zava-dehibe izay azon'ny fédération chambre de commerce amin'ity signature na convention ity. Fa ny contrepartie izay ihany koa nefa ny fédération dia nanome ny Orange Madagascar satria lasa sponsor or izy amin'ny première conférence ny chambre de commerce sy ny fédération izay ho atao any Fort-Dauphin amin'ny 14 au 16 mars ho avy zao, indrindra ny visibilité zareo mandritra ny conférence ary ihany koa mandritra ny B2B satria ny Orange dia anisany hoe nanome tombony betsaka ho an'ny mpanjara indrindra membre ao anatin'ny chambre de commerce. Zay zany tena hoe zava-dehibe ary isorana ny directeur général ny Orange Madagascar Michel Barré izay tena hoe namaly ny antso ary azadiny fa nataoko fahadimy na fahanenina ny partenaire-ntsika zao raha nanomboka antsika tamin'ny TBM dia avy eo ny Béni Madagascar, ny femme entrepreneur, ny Matoya, dia zao tsika midina amin'ny Orange Madagascar ihany koa. Izany midika fa mipetraka ny image ny fédération chambre de commerce eto Madagascar ananan'ireo mpiara-miombonatoka fitokisana matoa ny sesy ny fanaovan-tsiny fiara-miasa.